Talata fahenina septambra 2020 miarabanao izay manaraka ny radio Antsofilazan'ny Tsara amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fampahalalam-baovao isika manatrika anao, manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao eo amin'ny lafiny fanabeazana. Nosokafana no omaly fa 5 septambra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2020 sy 2020 manerana ny nosy. Anisany nanatanteraka izany ny sekoly lycée privé adventiste. Andeha arahintsika ny fanadihadiana izay taterina manay Bebotombo Arla. Mpianatra mahery 700 no antenaina hianatra ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana amin'ny taom-pianarana 2020 ity. Ankehitriny dia efa mahery 700 ireo mpianatra efa voasoratra agnarana ao amin'io sekoly io. Fantatra izany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2020 omaly fa 5 septambra 2020. Vavaka fanatam-pitahigna ho an'ny sekoly, mpianatra, ny mpampianatra ary ny ray aman-dreny no nentiny nanomboana ny taom-pianarana tamin'ity taogno ity. Nafonja tokoa ny havatra izay nentiny pasteur Hoseny Monodio Rajersoa aumônieny lycée adventiste Antsiranana izay mampitodiky ny tsirairay avy mba metraka ny fiainany eo am-pelantagnan'Andriamanitra. Ny fazavana ary araka volagnitsika tam'voalohany fa arakaraka ny fametrantsika ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra no mampazava atsika eo amin'ny lalana izay zorantsika. Rehefa aligny ny andro, raha ohatra amin'ny aligny iny tsisy jiro dia ozantsika hoe maizika andro. Fa raha ohatra ampiretintsika ny jiro dia atsika mipetraka lavidavitra dia ozantsika hoe karaha tsy mazava tsara jiro. Fa arakaraka gn'ataontsika jiro iny no ahitantsika fahazavanan'ilay jiro. Ka karan'izegny no fiainantsika rehefa manakaiky an'Andriamanitra amin'izay hoe fahazavana zegny dia azava ny fiainantsika ary tsy vitany azava fa ho tsara no avintsika ary hitantsika ny fahamarinana ho tsara ny fiainantsika rehetra mandritra ny anom-piainantsika tsirairay avy. Fankasitrahana ireo ray aman-dreny izay napiditra ny zanany ao amin'ny lycée adventiste sy fagnomezana afatra ho an'ireo mpampianatra mba hanao araka ny tokony ho izy. Ny asa izay antsoron'izy ireo eo amin'ny setra ny fampianarana no nataony pasteur Ramanantsoa Kisingera tonia mpanatanteraky ny Federasiona Madagasikara Avaratra izay nisolitena ny filohan'ny federasiona. Maregna fa talohan'ny ity fidiran'ny mpianatra ity dia nisy ny fagnofanana manokana izay natao an'ireo mpampianatra rehetra mampianatra ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana. Nandritra izany fotoagna izany namelabelarana ny lohahevitra hoe atsaraiko ny asako, raisiko ho andraikitro. Fantatra ihany koa fa ny fahatsapany rehetra ny andraikitra izay andreketany no ahafahany magnatsara ny asa izay ataony. Manoloana izany indrindra no antony nanolorana fampiofanana ho an'ireo mpampianatra rehetra ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana ny 30 Aogositra hatramin'ny voalohan'ny volana Septambra 2020 igny. Io fifanana io dia natao mba ahafahana magnatratra ny tanjona izay tratrarin'ny sekoly amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny mahasekoly mpinoana azy ary ny lafiny ara-pedagozika ihany koa hoy ny filohalevitry ny sekoly adventiste Ramaminiaina Silvestre. Na nifalikaraina manyo fifohano io agnatin'ny 3 andro izay indesiny agnatsarana ny kalitaon'ny fampianarana misy eto anivon'ny sekolitsika adventiste eto Antsiranana amin'ny lafiny ara-panahy voalohany indrindra ary amin'ny lafiny ara-pedagozia ary indrindra ihany koa fa nampitondraigna ireny ny lohateny hoe exceller à son métier na hoe atsaraiko ny asako ary tsy vitany hoe magnatsara ny asa ihany fa mandray andraikitra amin'izay ny asa izay izay tandrify ny isaky ny andraikitra tokony izay atao amin'izay nivon'izay sekoly izay. Fanamby lehibe no tratrarin'ny lycée adventiste Antsiranana amin'ny taom-pianarana 2020 ity raha ny fagnazavany talilevitry ny sekoly adventiste hatrany. Atsaraigna hatrany ny kalitaon'ny fampianarana eo agnivon'ny sekoly amin'ny taom-pianarana ity izay angatagna fiarah-miasa amin'ireo mpampianatra rehetra isan-tsokajiny ho hiatrany ny fagnazavana nataony tompony andraikitra lefitry ny sekoly adventiste. Koa ny fagnatsarana ny lafiny eo amin'totsika hoe tampahafany ankizy na eo amin'ny CPE na ny BEPC na ny BAC
na koe classe passagère izay miakatra classe na classe intermédiaire magnatsika izy izay agnatsara ihany koa izay qualité zegny no tegna objectif mavety natao io fifohanana io zay fatao isan-taogno izay fifohanana izy. Eo amin'ny lafiny fanatanjahan-tena kosa nanatanteraka dia vity dia peky ireo vondron'olona ao amin'ny fokontany Grand Pavois izay tariny Andriamatoa Dimbiniena mahatafata vaovao tanteriny be mitombo arle. Zava-dehibe ny fikojakojangan'ny vatagna ka izay no natonga ny Andriamatoa Matafa Dimbiniena nanangana fikambandana antsoina hoe dia peky na dia tongotra izay natao mba hitaizagna ny tanora ankehitriny. Tagny amin'ny taogno 24 no nanomboka ny forona ity fikambandana ity no niainga avy tao amin'ny fokontany Grand Pavois nandritra ny confinement araka ny fagnazavan'ny tompon'andraikitra. Ankehitriny dia efa misandraka magnerigna ny distrik'ny Antsiranana voalohany izany dia peky izegny ary efa fantatra ny besin'ny maro ihany koa satria efa hitavagna olo maro avy ivelan'ny distrikny Antsiranana no miara magnatanteraka ity fanatanjahan-tena dia peky ity. Amorongana dia vity peky boka tsotra tagnatin'ny confinement be igny dia kajo mipetraka an-tragno mizaha novelasy ke ino namorogno zegny zahay fitaizagna vatagna sady mba ampitombo relation dia nagnorogno ny dia vity dia peky satria ny olombelogno araiky tokony magnano dia vity eo amin'ny 7 km par jour vitsy amintsika eto amin'ny tampon-tanàna Antsiranana mahavita izy zegny. Ke nivoizinay ty raha ty ataotsika mba hoe andra raiky agnatin'ny herignandra mameno feno ny banga ary agnatin'ny dia vity dia peky koa tsy hoe magnano dia vity fo fa agny zegny mba mikoragna agny mba mikakakaka misoma araka ny irany danière signy hoe miboaka sary mba mangala sary atao souvenir am'iregny toeragna tsy fandehanagna matetiky regny. Zegny ny zaka ataonay agnatin'ny dia vity dia peky fa igny zahay amita koa ny agny amin'ny Cap de Go andeha zany no somborondolo andrakaka ny tegna voizinay zany ao Cap de Go ino ny tantara misy marigny zay sa vandy satria tao hono no ny frogna ny tanàna Diego ndraiky Namakia voanalohany satria i Diego ty zegny ketraka fo tsisy rano teto taloha hono ke ambandeny tantany zay agny amin'ny toeragna zegny ny agnanaovanay dia vity dia peky igny ao Cap de Go. Eto zay magnamarigny fa tsy zanaka Diego fo no magnatanteraka ny dia vity dia peky igny any. Za zay olo baka ambanja nandritra vakansy zany antsa tapitra informatique iska samedi zay magnano dia vity dia peky. Za zegny vacancier nefa zay nandritry vacances igny nizaka amin'ny Facebook nahitavana fa keto misy raha maro zay afaka zavatrika nagnarary ohatra amizay za sendra nandalo tamin'ny Masinaka hoe tamin'ny Facebook ramse hitako to dia vity dia peky ke nagnarary ohatra amizay za tamin'izigny nanomboky tioge naheko karakory tsara movementsika tanànantsika Diego eto ke magnentigna atsika tsirairay jiaby mba ho avy mba hagnantogno le amin'ny dia vity dia peky tsy aia ndraiky zo fa Grand Pavois ino koa mitady renseignement. Tapitra ny fampalalam-baovao isika isorana nanaraka zanatra amin'ny farany isorana ihany koa namana Arlin izay nitatitra ny vaovao tamintsika teo ary teknisiana kosa teo amin'ny lafiny teknika ka manao veloma mandrapitona.